Okay, wow, tsara be ilay izy. Zay vao hitako hoe inona no mahalasa dalany olona rehetra. Dia fanomeravana rehetrarehetra tavaverina somatsara eto amin'ny chaîne Michou ihany. Androany dia hiresaka anareo momba ny akora vaovao vao azoko vao tamin'ny alahady mihitsy ako dia tiako atao fanandramana aminareo reto produit make-up MORPHE ireto daholo arany no resantsika androany ny palette jaclyn avy amin'ny MORPHE dia hiresaka ihany koa tsika ny fond de teint MORPHE. Hiresaka ihany koa tsika ny éponge MORPHE misy duo ilay izy latsaka ao ambany ao ilay anankiray fa misy fanaovana concealer kely dia ity no fanaovana amin'ny tarehy. Ity ihany koa afaka anaovana contouring fa tsy nampiasaiko an'izay ilay izy. Lokomena liquid lipstick MORPHE dia concealer MORPHE ihany koa. Ankoatr'izay dia ny ankabeazan'ny akora izay ampiasaiko dia akora avy amin'ny MORPHE daholo ihany koa, izany hoe ny borosy izay ampiasaiko dia avy amin'ny MORPHE. Dia izay ary ny ataontsika androany fa raha liana ianao dia Andao avy hatrany. Fa mba tsaratsara ny lighting ny fahazavana amin'ity vidéo anankiray ity fa mba niezakezaka nitady fombafomba hafa anaovana anazy mba hazavazava kokoa noho n'ilay teo aloha. Efa madio voa eo mihitsy ny ako na nadio tarehy dia eto dia asiako moisturizer na crème hydratante aloha ny tarehako. Tiako hitanareo zany ny étape rehetra izay ataoko amin'ity fanandramana voalohany ity. Dia tsy adino ny crème ambanimaso. Tô betsabetsaka mihitsy izy ity satria somary manamaina le concealer. Okay, vita ny amin'iny vita ny volomaso mba azo jerena izy zao sady nidiovodiovoka ny teo ambaniny. Okay, tonga dia toizitsika le izy satria somary betsabetsaka ihany ny akora na produit izay ampiasaiko androany. Tena mbola anatin'ny baoritra daholo le izy mbola ity ilay arina voalohany mihitsy amin'izany ny MORPHE no manana fivarotana aty aminay, izany hoe ny MORPHE rehetra ny zavatra MORPHE rehetra vidiko teo aloha dia vidiko online daholo mazava ho azy. Fa androany tamin'ity zany vao afaka hoe nandeha kany amin'ilay toerana mihitsy ny nanandrana an'ilay izy. Ito koa andramantsika androany. Reto daholo zany ny akora andramantsika androany jaclyn mbola ao anaty baoritra daholo mihitsy izy rehetrarehetra. Dia misy ny MORPHE lokomena MORPHE, concealer MORPHE, fond de teint MORPHE sy spongy MORPHE. Dia andeha ho lemako vetivety aloha ity satria tsy maintsy mandro ity vao azoko ampiasaina dia verina eto any fanontaniana hoe tsy maintsy lemana foana ve ny sponge rehefa anaovana maquillage dia mivaly ny eny tompoko. Tonga dia izay eny tompoko. Nisy base primer dia ity avy amin'ny Maybelline ity ampiasaiko le baby skin avy amin'ny Maybelline. Ataoko manerana ny tarehako iray manontolo izy. Endraendrasantsika ihany izy mba hiasa izay vao atombotsika ny asantsika. Dia ny fond de teint izay ampiasaiko androany dia ity avy amin'ny MORPHE ity. Tonga dia zahako sokafana dian'izao mandra-pahandry an'ilay face primer. Ny teintko ny référence dia f2.80 matte. f2.80 izay le izy dia ity zany ny packaging an'ilay izy dia ao ambadika ilay misy soratra hoe f2.80. Ity sponge ity no ampiasaiko anasiako an'ilay MORPHE. Ity sponge duo ity dia ilay highlight and contour beauty sponge duo izay no fetsoana anazy amin'ny packaging.
mazava ho azy tiano ataoko ampiasaiko amin'ny concealer dia tiany ataoko amin'ny fond de teint tsy ampiasaiko amin'ny highlighter aloha ty ataoko ambadiky ny tanako la fond de teint dia tonga dia paritako amin'ny tarehy avy eo. Hita avy eo tao avy hatrany fa mora maina izy ty zany hoe mila miasa aingana le izy tsy dia tsara manaparitaka anazy alohan'ny ametrahana alohan'ny anafangaroana anazy amin'ny tarehy fa tonga dia eno eo dia afangaro fa tena mora maina izy ty dia tsy mety wow tena tsy mety ary tena tsy mety ho an'ny hoditra maina raha vao misy maina kely fotsiny hoditra ao dia tena efa tsy mety. Ohatrany hoe zahako lemana indray ve ty fond ty sponge ty rehefa avy eo fa tena sarotra tena ohatrany manosika be zany vao mety le izy. Ok, lasa matoto be tsika androany tena andraso aloha ezahako lemana indray ty sponge ty dia jereko raha ohatra ka malefaka izy avy eo fa tena mbola mafy be le izy zay vao ny nalefadefaka le izy. Efa tsisy produit tsony tsy napiako produit tsony le éponge fa andramako indray. Yeah. Tiako tiaviko le izy fa tsy mety. Le fond de teint zany tena tiako lazaina eto. Tiako marihana fa le fond de teint ty nandramako tany amin'ny fivarotana mihitsy aloha nitadiavako ny teintko. Somary fotsifotsy kokoa le izy fa zao tena tiako amin'ny fond de teintko. Tiako ny anahy fond de teint somary manopy fotsy noho izay matroka. Dia ilay mpiasan'ny MORPHE moa zany nanampy anahy koa nanao ny shade match fa ity nefa nalaiko tamin'ny voalohany dia tiako ihany le izy dia ohatr'izay koa ny concealer le mpiasa MORPHE no naka anazy ho anahy. Ok ry zareo tena mifona fa tena tsy maintsy asiako MAC Fix Plus ty fa tena maina loatra ny tarehako dia verina eto ihany avy eo. Ny antony le MAC Fix Plus nampiasaiko satria ito somary manome an'izay effet somary dewy zay kokoa zany hoe raha ianao olona manana hoditra somary be menaka dia tsy dia tena mety aminao MAC Fix Plus satria io ny tena manome effet dewy. Wow, raha hitanareo jereo nge izao ny zavatra mitranga amin'ny hoditra izao ry zareo. Tsy taoko izay lazaina marary be foko tsy ataoko manakaiky loatra le caméra fa sao dia matahotra nareo. Vita ny amin'ny indry zareo vita ny fond de teint fa alohantsika tonga dia hiditra amin'ny concealer ampiasaiko dia ity concealer avy amin'ny MORPHE ty Fluidity no anarany raha tsy diso 2.35 C 2.35 dia ity fatako fa somary manamaina izy ty dia kely fotsiny aloha ny ataoko dia le sponge kely niaraka duo teo ny ampiasaiko. Tena hoe mikarepodraepoka reto ny hoditra maina be. Uy! Angambany amin'ny manaraka asiako menaka be mihitsy ny tarehako aloha dia manao masaka dia izay vao anao an'ity indray dia hitatsika eo. Hita kosa aloha hoe manazava le concealer na izany ary fa dia le rose à longwe zany kely fotsiny ilainao dia tsy mila be dia be. Aloha ataoko ambany volomaso kely vetivety jereo. Vita ny amin'ny endry zareo
dia hiditra amin'ny bronzer sy ny highlighter, ny bronzer contourina sy ny bronzer koa. Dia ity palette MORPHE ity ihany no ampiasaiko satria ity tsy vaovao tsy anatin'ilay andrana voaloha. Dia tonga dia ataoko mandeha haingaikaingana ny vidéo. Tsy dia mandray ity caméra ity, ohatran'ny tsipika be fotsiny ilay izy nefa zavatra tarehako efa feno bronzer. Izay no hoe lafa hiditra amin'ilay nandrasantsika rehetrarehetra amin'izay ahako. Aloha andramana asiana concealer kely fotsiny atao basen'ilay manjamaso. Nijanona ho azy le caméra fa bon, concealer fotsiny nataoko tamin'ny maso teo dia asiako poudre kely eo amboniny. Moramora kokoa ny fandehanan'ilay look izay atao eo amboniny. Ok, vita ny amin'iny hiditra amin'ny maso amin'izay tsika hiditra amin'ilay palette Jaclyn Hill. Ohatr'izao le palette dia ohatr'izao ny ato ambadikany. Izay miporitrany. Ohatr'izao zany izy rehefa atantsika. Dia rehefa sokafana izy dia ohatr'izao misy an'ity bulle ity. Dia ity le palette. Ohatr'izao dia ohatr'izao ny ambadikany. Sokafana izy dia misy an'ity. Ohatr'izao ny ato anatiny, ohatr'izao ny ato anatiny. Efa nahita an'ity mivantana taloha satria efa nisy betsabetsaka taminareo no vidy an'ity taty amiko fa so izy vao tena hoe anaty azoko kitihana sy anaovako izay itiavako anazy. Ok, lasitsika re. Mariako eto koa fa ny pinceau na ny borosy rehetra izay ho ampiasaiko dia avy amin'ny izahako avy amin'ny MORPHE daholo. Ataoko ity no loko ataoko ambany volomaso Bim no anarany. Ok, wow, tsara be ilay izy. Ny amin'ny Bim dia lokony transition amin'izay no alaitsika. Borosy salama izao avy amin'ny MORPHE no alaiko somary mitongilana izy ity. Dia lokony transition tonga dia lokony transition no alaitsika. Ity no alaiko voalohany aloha. Ity MFEO. Tsy MFEO iny fa Silk Cream. Silk Cream ny anarany. Dia ampitombotsika ataotsika somary mafanafana. Le borosy teo ihany ampiasaiko fa fafako kely fotsiny le izy dia tonga dia hidina eto tsika. Hidina eto ambany Bimtsika butter no alaina. Dia avy eto amin'ny sisiny eto fotsiny andeha ataoko asiana anazy. Eo ambony Bim fa eto amin'ny sisiny eto tsy hoentiko aty anatiny ety zany fa eto amin'ny sisiny eto fotsiny. Tiako alaina daholo rehetrarehetra
tiako alara daholo rehetrarehetra. Ity aloha zany ampiasantsika eto amin'ny sisiny a. Jax. I Jax no alaitsika. Dia ataotsika eto amin'ny sisiny a. Manao V kely ohatra izao. Wow. Tena tsara reto ty palaty ty. Tena okay. Vitany amin'igny a dia hiditra eto amin'ity look ty indraitsika Roxane. Roxane no anarany. Roxane. Dia iova borosy ako a. Borosy somary fisaka no andeha ampiasaiko eto. Dia borosy avy amin'ny MORPHE ihany mazava ho azy. Dia eo ampovoany no asitsika Roxane aloha. Dia zay vao amboarina midina aty amin'ny sisiny. Zay vao hitako hoe inona no mahalasa dalany olona rehetra. Vitany amin'iny dia hiditra amina loko tena shimmeritsika na misy tsy maty zany fa somary misy shimmer kely. Ity no ampiasantsika. Ity loko ty antsoina hoe Hilster. Hilster. Somary avelako ny eto fa asitsika inner corner mba mazavazava izy. Ity no alaiko a. Obsessed no anarany. Okay, dia anisy lokony eto ambany masoko amin'izay fa trano mangina be le eto ambany maso. Asiko ny averiko asiana an'ilay Jax aloha. Dia asiko marron kely. Asiko an'ity kely ny eto ambany maso a. Ataoko an'ilay highlighter eto ambany volomaso iny ihany a no ataoko miverina makao bim. Nasiko kely an'ito fotsiny teto a mampifandray an'ilay loko. Kely an'ity Hilster. Roxane. Dia izay angamba ny amin'ny maso ry zareo a. Tiako be. Misy zavatra tsikaritra ve? Hafahafa be le izy. Tena androany tena vaozao ako vao nanandrana anao zany hoe fossile zany hatramin'izay niainako a. Fantatrareo tsara fa zako tsy dia tia manao fossile. Tiako le manao an'ilay primer amin'ny mascara dia zay vao manao mascara dia izay ny fanaoko hatramin'izay a. Fa nanao fossile androany tianareo ve? Hafa be ve ny paosiko. Fossile nanaovako androany a ireto 7 reto avy amin'ny Ardell le izy a. Black 110 black 110 black no anarany. Mitovy daholo izy rehetrarehetra. Dia ny lakôly nampiasaiko duo. Le duo lakôly duo. Dia izay ry zareo. Manahoana ny fahitanareo azy. Ity vao indrem-pandeha dia tonga dia nety. Ity nataoko voalohany dia tsy nety aloha dia nasoriko dia ity nataoko avy eo dia tonga dia nety le izy dia ity indray nataoko avy eo dia tsy nety angamba ny adiny ray ahako nanao anazy teo ihany dia izay vao mba netinety le izy tsy andry ela be an'io fa tonga dia tahako teo fotsiny le izy dia amboariko rehefa avy eo raha ohatra ka mbola tsy mety fa ity le lokomena andramako a. Lokomena avy amin'ny MORPHE ihany izy ity mazava ho azy a. Sala amin'izao ny paoziny. Tiako be mihitsy le packaging le izy somary chromatique matimaty tsy mangirana ny packaging dia tsara be. Dia ny référence an'ity no antsoina hoe
MORPHE liquid lipstick matte liquid lipstick, référenceny nibble any référenceny nibble. De Andao ary atao molotra de hita eo. Zao le look rehefa vita. Tianareo ve manahoana fahitanareo anazy? Anandrana ty ve nareo? Alao omeko anareo ary ny eritreritro farany amin'reto momba an'ireto produit reto. Voalohany indrindra aloha le fond de teint tena miala tsiny. Tsy haiko nahitanareo tam'le zako nanakaiky teo ilay miodotro zay tena maina de maina tokoa am'izao. Nanandrana nampiasa fixe place ako in-telo nampiasaiko sa in-efatra akory ary nampiasaiko lany le anankiray de nanampy anankiray fa tsy nety avy lazaiko anareo hoe vao avy nasa tarehy mihitsy ny ako no nanao an'iny de nefa tsy nety le izy indrisy. De ny ankoatr'izay de ndresaka le sponge mila ohatrany amandona ela ve le izy zay vao mety mingeza ohatr'izao de zay vao mety malefaka. De mety ohatr'izay koa ngamba ny mila nanaovako an'ity fa somary mafimafy le izy tamin'ny voalohany fa rehefa aveo tsy naninona afaka ampiasaina ihany de tiako zay. Ny concealer kely fotsiny ilainao de mandeha lavidavitra mihitsy izy de tiako koa ihany koa izay. Inona koa nampiasaiko le lokomena ary hitanareo zao tena tiako le izy. Misy lokomena ankoatr'izao mihitsy avy amin'ny Color Pop Rouge no anarany efa tsy manao an'izay intsony Color Pop de ity zany ataoko solony rehefa mangataka na ity ny ataoko référence rehefa mangataka solony le Rouge anareo avy amin'ny Color Pop satria de mitovy le izy. Mora maina be mihitsy ity liquid lipstick ty tsara zay satria miandry tsy tiako ny ana le miandry fotoana be rehefa le ela vao mety maina le lipstick. Tsy mitransfer le izy maika tsara maika tiako be. Mety ty foana nanaovako mandritra an'ity eo lohataony ty satria tena tiako na tsy manao ninina ary ako maso de ty fotsiny nanaovako de tiako de mety le manja maso le palette tena tiako le palette. Tena hitako mihitsy ny mahatonga ny be de be ny olona tia an'le izy, be de be ny olona miresaka momba an'ilay palette Jaclyn Hill hatramin'izao mbola be de be ny olona manafatra palette Jaclyn Hill avy aty amiko satria tena hitako ny hatsarany. Authentique le izy mazava ho azy. Le authentique zany resako eto. Tena tiako le izy ary zareo de zay fa de lasa lava be le vidéo fa misaotra betsaka anareo rehetra nijery. Aza misalasala ny miresaka amiko any amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube de any foana. De misaotra betsaka anareo rehetra nijery manaraka indray. Veloma daholo.